Miditra amin'ny andro fahefatra izay iarahantsika mifampahery amin'ilay lohahevitra manao hoe tsy ambara-telo fombiazana antsika izao ry mpiaino malala isany a. Manonona ny fiadanan'ny tompo antsika ary miaraba antsika foana amin'ny fotoana izay ionana salama amin'izao a, ny tompo anetahantsika ary azontsika tombontsoa ny fotoana izay iarahantsika miaino izao ten'Andriamanitra izao. Ndao tsika hivavaka alohan'ny hanohizantsika izany lohahevitra izany. Andriamanitra, l'Andriamanitra arainy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao noho ny fitiavana mahagaga izay nasehonao anay. Ka amin'izao fotoana izao dia tafavory eto anoloan'izao vata izao izahay, mihaino feonao amin'ny alalan'ny teninao. Tompo, izany sitraponao izany anie dia ho tanteraka aminay, ary izay mpihaino kosa dia mba ho mpihaino mpakatoa ka hisy vokany eo amin'ny fiainanay ny teninao. Dia izany vavaka izany no tonona sy angatany ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro fahefatra iarahantsika mifampahery amin'ny alalan'le hoe tsy ambara-telo fahombiazana. Raha fitentsika ny zavatra hita omaly, any amin'ny fanamontsika mbola midina azy rehetra fa ny zavatra jerentsika fotsiny zany dia ho fitintsika isaky ny miditra amin'ny andro manaraka tsika ny zavatra resantsika hoe raha tia hanana fahombiazana tsika dia mila manova ny toe-tsaina, manana ny toe-tsain'ny fahombiazana. Tsy misy olona nateraka tsy aomby izany mpiaino malala isany, averiko izany ary amafisiko fa tsisy olona nateraka tsy aomby ihany koa, fa ny toe-tsaina izay hoentsika miatrika izany tanjona izany no ananantsika na tsy ananantsika izany fahombiazana izany. Dia izay nahatonga antsika ny resaka mahakasika an'io saina io omaly. Fa ny saina malemo izy ny ten'Andriamanitra dia mila mpaherezina izany. Ary io saina io tsy namboarin'Andriamanitra fotsiny ohatran'izao, fa namboarin'Andriamanitra io mba ho ampiasaina izany saina izany. Ary rehefa mampiasa an'ilay saina nomen'Andriamanitra antsika dia ampiasaina amin'ny zavatra tokony ho izy, ho amin'ny fanavahana ny tsara sy ny ratsy ary ny fanapahan-kevitra sy safidy ho amin'ny fanaovana ny tsara, fahombiazana ho amin'ny tsara. Ny saina izany no tsy ambara-telo fahatelo izay hitantsika omaly mba hananantsika izany fahombiazana izany. Ary androany tsika dia hijery hoe inona no tsy ambara-telo manaraka ahitantsika izany fahombiazana izany. Fa na inona zavatra ataontsika, na inona zavatra atrehantsika, na inona zavatra everintsika, ny tanjontsika izany dia izao anana fahombiazana amin'izany rehetra izany. Efa andro fahefatra tsara tsika izao ho amin'izay zavatra izay, ary andaontsika hijery izay voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito. Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito. Ny zavatra resako amintsika dia izao alohan'ny hamakintsika izany andalan-teny izany. Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito dia misy zavatra tiako resahana amintsika hoe ny olona dia mety manana ny fomba fijeriny amin'ny zavatra ataonao sy amin'ny fahombiazana izay anananao. Ny olona mety miteny mahomby ianao, fa tsy ny fijerin'ny olona no alalana fa mahomby ianao, fa itsika mihitsy no mila mijery ny tenantsika hoe mahomby ve za. Ary io ny teboka resantsika androany, io ny teboka resantsika androany hoe ny tsy ambara-telo ny fahombiazana raha lasaina bavy malala isany dia mitaky fandinihan-tena izany tsy ambara-telo izany. Tsy hoe satria ianao ny haino, tsy hoe satria ianao manao sitrapon'Andriamanitra sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy hoe satria ianao nametraka fisainan'ny fahombiazana dia hoe mijanona teo fa mila fandinihana izany satria ny zavatra rehetra atao ange rehefa vita dia dinihana ilay izy, satria tsy maintsy hiatrika zavatra hafa ianao noho izany. Raha dia aombitsika dia mila mandinika tsara. Ary izay no hamakintsika izay voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito. Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito manao hoe dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Omeny tompo fahombiazana ianao amin'ny zavatra rehetra. Ampiasaina ilay saina araka ny voalazantsika omaly. Mahery ilay saina, azavain'Andriamanitra ilay saina. Ka ninona tanjona izay apetraka ao rehefa mandinika tsara tsika dia ataon'Andriamanitra ho toa amin'ny fahombiazana izany rehetra izany.
zany hoe ny tsy ambaratelony fombiazana zany raha lasaina bavy malala izana de mila fandiniana ary jerentsika amin'ny oabolona toko faharoapolo andiny fahavalambey folo oabolona toko faharoapolo andininy fahavalambey folo dia zao no voalazan'io ten'andriamanitra io oabolona toko faharoapolo andininy fahavalambiny folo de vakitsika amina rany jesosy le izy manao hoe ny hevitra rehetra dia aorina ny fisainana ary ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady ny hevitra rehetra de aorina ny fisainana inona moa zany aorina ny fisainana zany ny hevitra rehetra zany de aorina ny fandiniany tsy maintsy mandinika ianao hoe inona le ho ataonao mba nanao fombiazana tsy maintsy mandinika ianao hoe inona lay fomba anatanterahanao anazy mba anananao fombiazana tsy maintsy mandinika ianao hoe afriny ianao no manao n'ity zavatra ray ity mba ananao fombiazana ary ten'andriamanitra tsy miteniteny foana fa raha miteny izy hoe ny hevitra rehetra izany hoe ny fombiazana rehetra zany ny fombiazana tena izy de zao tsy vitany kapoka be kapoka fotsiny eto de alefasy fotsiny ihany na botolo fotsiny fa tsy maintsy misy fisainana misy fandiniana misy fieverana lalina ny am'izay zavatra zay ailaitsika zany raha te aompotsika eo amin'ny fiainana na ny ampianarantsika te aompo mila mandinika tsara tsika raha ny ampiasantsika te aompo mila mandinika tsara tsika resantsika ohatra ny ampianarana rehefa manao calcul ianao ary zay mahatonga ny asamarika azafady mahatonga ny ankizy maro voafitaka satria rehefa mijery an'ilay asamarika izy de ndraindray oay mora be zany de tonga de tsy misaina fa ataotaony fatany dina zavatra misy orsuzeuse izy tsika mivoaka amin'ny zavatra nangatahana le valile izy fa namora na sarotra ny zavatra anankiray rehefa tianana fombiazantsika de mila misaina tsara mila mandinika tsara ary ny tenin'andriamanitra no milaza zany hoe ny zavatra rehetra ny fombiazana rehetra ny fahatanterahana rehetra ny fahatratrarantanjona rehetra de aorina ny fisainana izany zavatra izany ary rehefa misaintsika rehefa manatanteraka tsika de zao no voalazan'ny ten'andriamanitra hoe ny hevitra rehetra dia aorina ny fisainana ary ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady tsy hoe everina fotsiny le izy tsy hoe dinihana fotsiny le izy fa eo ianao le manomboka mandamindamina mametrapetraka manao paikady hoe zao zany de ataon'zao de ataon'zao de atao maketo mba hananatsika izany fombiazana zany misy olona tsy mba mandinika mihitsy amin'ny zavatra ataony manao zavatra fahoany fotsiny ary azo antoka fa ny olona tsy mandinika zany tsy anana fombiazana mihitsy zany olona zany mety anana fombiazana ihany izy ozytsika hoe tsara vitana angamba na tsy filaza ary zany ndraindray fa fombiazana tsy maharitra eo amin'ny fiainana zany misy olona zay tsy mandray lesona mihitsy amin'ny tsy fombiazana ny lasa any ka tsy misy dingana tsara mihitsy ho tanterana amin'ny ho avy izay nge ny ilaina le fandiniana izay no ilaina le fandiniana zay mandinika tsara ianao atao diatana izy izy ny fiteniny taony ny fiainana diniana ny lasa jerena ihany koa no avy na nahoantsika tamin'ny lasa naomby ve raha tsy naombotsika ina ny olana zany nge le mandinika zany ary rehefa fantatra ny tsy fombiazana fantatra ny olana de alamina am'izay hoe zao ny fomba anaovana azy arak'le ten'andriamanitra hoe ny hevitra rehetra de aorina ny fisainana ary ny fahaiza-mandamina no entinao miady raha jerentsika amin'ny ezekela toko fa efatra ambe efapolo andininy fadimy ezekela toko fa efatra ambe efapolo andininy fadimy de zao no volazan'io ten'andriamanitra io manao hoe ary o Jehova tamiko ry zanak'olona mandini tsara tanareo ten'andriamanitra zany de miantso atsika mba andinika tsara hoe toy izy atsika le izy hoe ka mijere amin'ny masonao ary eo ka hoen'ny sofinao izay rehetra lazaiko aminao ny amin'nandidiny lalàna rehetra amin'ny tranon'i Jehova ary dinio tsara ny fidirana amin'ny tranona fivoahana rehetra avy amin'ny fitoerana masina de toy izy atsika ny ambany any le izy fa rehefa andriamanina zany miresaka de zany zavatra rehetra mila mandinika tsara atsika mila mijery tsara ny masotsika mila miaino tsara ny sofintsika ohatrany hoe voafitiny le zavatra hitantsika teo aloha averiko ndreba ndraiky izy ozy izy hoe ary o Jehova tamiko ry zanak'olona mandini tsara mijere amin'ny masonao
aoka iano ny sofinao izay lazaiko rehetra ary dinio tsara ny fidirana amin'ny trano sy ny fivoahana rehetra avy amin'ny fitoerana masina zany zavatra zany nge mety kely ahoana moa no andinanao fidina trano io misy varavara to de miditra ianao inona moa ny dinika atao am'izany tsisy dinika nge zany voaina fotsiny varavara de miditra ianao fa matoa ny ten'andriamanitra milaza hoe mandeha ny tsara ny fivoahana sy ny fidirana am'izany fitoerana masina zany de zao amin'ny atsipiriany sy amin'ny madinika indrindra de tsy azo atao ambany-javatra ny fandiniana raha te ao ampitsika tsy azo atao ambany-javatra ny fijerevana izany zavatra izany raha te ao ampitsika fa mila mandinika tsara isika ary amarana antsika anazy de zay voalaza ao amin'ny ohabola toko faharoapolo andininy fahavalo-ambin'ny folo ohabola toko faharoapolo andininy fahavalo-ambin'ny folo de ahoana no voalazan'io ten'andriamanitra io ohabola toko faharoapolo andininy fahavalo-ambin'ny folo de zao no voalazan'ny ten'andriamanitra hoe averintsika ihany voalaza teo ambony teo hoe ny hevitra rehetra de orina ny fisainana ary ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady ry mpiainy malala isany ry ava-malala izay manaraka izao loha hevitra goavana zao hoe inona tsy ambaratelo fombiazana androany raha marina ty fotoana ty tsika de tadiovo tsara fa ny tsy ambaratelo fa efatra sy hitantsika androany de zao hoe mila mandinika tsara itsika raha tiatsika inana zany fombiazana izany mila misaina tsara tsika raha tiatsika inana zany fombiazana zany ary mila mandamina tsara tsika raha tiatsika inana zany fombiazana zany ny tompo any eo aminao ny tompo any eo amintsika tsiraray avy ka ho tanteraka amintsika izany teny zany daotsika hivavaka andriamanitra ray eo mbola mamerina sy manantinantina fisaoranao malakariva izay satria mbola miteny aminay amin'ny alalany teninao ianao ary tianao anana fombiazana zanakao lasy vavy tompo ho tanteraka amin'ny fiainanany zany fombiazana zany eo amin'ny asanay dia aomby izahay eo amin'ny fitadiavana dia aomby izay amin'ny lafiny ara-panahy moa dia tsy ho ambany-javatra fa aomby izahay koa dia mamboly ao anatinay amin'ny alana fiainanao masina ary ny itoetsaina izay mandinika tsara misaina tsara ary mandamina ny zavatra rehetra mba hanananay zany fombiazana izany satria tonona vavaka ny amin'ara-Jesosy miraka famialan-keloka amen